Vahulan zay fa leo mahita amponiny sabotsy mandefitra be dia manararaotra zao mihetrika amponiny sabotsy zao hitako sasy zay tsozakanareo an'io miala rehefa tsy mavita fa tsy tsozakanareo io fa raha hitanisa nisy olom-bavam-bahoaka honorable voafito tao betroka rehefa miteny hoe aza dia misolelaka be efa mahafantatra zany izy fa mety misy doy eo raha pitso sy raha afaka pitso dia vitatsika zany zay le fanaovana ny sasan'le sasatsasany an'le fanaovana politika fa le olona le mitana an'le fahaiza fanaovana politika dia mitazona mihitsy ny hoe zay atao anatin'ity avy aty amin'ny akavanana na avy aty amin'ny akavia dia eo amin'izay le hitatsika reny olona reny mahay milomano izy zay ihany eo dia eo foana izy satria zay ny anaovanany anazy ny politikany fa raha olona tena mitazona le etika politika kosa ny dia manana an'le friana sy le fitsipika amin'ny fe azy ny mpanao politika raha ny hitatsika zao ny fanaovana politika maneran-tany indrindra moa fa ty amin'ny sehatra ny ny rakavinana ny rakavanana raha vao misy ny hetsika anankiray dia zay ny fanaovana politika any amin'ny rehetrarehetra moa zany dia mitsoka makaty Madagasikara le akan'le fahefana hitondra n'izany fireneny zany mbola tsy hiteny eto Madagasikara dia ny atsika zany rehefa mahita zavatra any ivelany hoe manaraka an'izao sehatra izao amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe ilaina ho ny lalana migodana dia manao tsika eto Madagasikara ilaina ho no fametrahana ireny herinaratra azo avoziny reny dia manao tsika teto hitatsika angamba reo hoe ilaina ho ny fametrahana an'ireny hôpitaly reny hitsaboana ny mponina ao anatin'ny firenena anankiray dia manao tsika eto Madagasikara reny hôpitaly manara-penitra reny dia ilaina ho ny fanaovana kianja an'le firenena dia ny atsika nanao koa tsika teto Madagasikara fa saingy tsy manaraka ny sehatra iraisam-pirenena ny kianja io ny hôpitaly kosa dia tsy ampy ny fitaovana tsy ampy ny olombelona ao anatin'ilay izy hankalatsaka ny an'le olona fa itsika zatra n'le manaraka fotsiny le fitsokan'ilay rivotra hoe iny le mitsoka n'le rivotra vany dia manara-drenirano fa be dehibe ihany koa nefa ny fitsokan'ny rivotra amin'izao fotoana izao any ampitan-dranomasy dia reo fihetsiketsehana be dehibe any za tsy hiteny sy hiteny a fa raha reny zavatra reny zany mitsoka maninona koa moa raha nalainy hitatsika zao fatapahan'ny herinaratra nanomboka teo ilafy tany amin'ny faritra tany aminay varadrany io mandra-patonga tany kominina sabotsy namehana sy ny manodidina sy ny mpandihany nanomboka tamin'ny zoma sabotsy lahady mivoaka amin'izay zay le teneniko hoe misy zavatra manosika an'le olona ao mampidina anazy an-dalambe fa izy tsy anareo aza mieritreritra ianareo mpanohatra volomboasary ao mpanohatra aza mieritreritra hoe misy mpanao politika manosika ao natambatambazana an'izao reo tsia fa nareo misy zavatra tsy mety ao dia midina le olona ity fahatapahan'ny herinaratra ity raha raisina ho aty amin'ny farany zay fidibiasanareo teo ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina Air Martial rehefa nisitraka ny jirotsika teto tadiditsika tsara ny herinaratra ny valambe folo ora tamin'ny 420 ora zany hoe teo amin'ny 9 ora zany no tapaka izay herinaratra zay mikaroka vahaolana izy ny vanim-potoana ny ririnina misy foana eto tsy voianareo akorony izay mahay fahagagana izay nampianarana mandainga izay natao hoe ny fanaovana politika tsy natao an'ny olona madio fo no mahita an'izany hoe mandany valim-potoana ririnina tsika dia adiny roa sy samyrehatra ny herinaratra nareo zao mahita an'izany ny olona nikaroka vahaolana foana rehefa nikaroka vahaolana ny olona ny enina ora zany zao tsy nandehana ny any amin'ny faritra ny itsika eto Analamanga mbola mitena zay zao niaraka tamin'ny eninay dia miakatra ty Analamanga dia fiteny taloha tamin'izany nahatsarovako ny dadanay mihitsy andeha any Antananarivo mirehatra jiro dia rehefa mijery ho amin'ny ankehitriny zany tsy mamerina an'izay tsony ay le Antananarivo efa tsy mirehatra jiro tsony ay zary le jiro tsy misy herinaratra itsony ianareo zany ao anatin'le ny politika tsy natao an'ny madio fosiny mahay mandainga sy mivadibady marina anie le teneniny satria izy ny teny hoe le 100 mégawatt teo apiko 700 dia hitanareo fa tanteraka izy io fa nataony ny fanamafisam-peo fa raha mieritreritra isika amin'izao fotoana izao isika mpitondra satria mpitondra zany zao le avy aty amin'le rehefa ny tansaiky teo
dia mikaroa amin'izay reo le teny tenen'ireo afa-dio zavatra hafa. Ohatra ny atsika tosika herinaratra fameno-drano, zany zao azo tanterahana mihitsy amin'izay izy mangoro vitrika hoe anao tosika herinaratra amin'izay sy fameno-rano itsika eo amin'ny fitondrana, de eo amin'izay izy mivara ohatsany hoe ahoana marina moa zany. Ny anazy tarian'le tosika le sy le fameno le zara le hoe ty ny 5 kilao de ty ny 1 kitapo. Io ny tamin'ny voalohany de efa nyteneniko teto hoe misy fiangarana, misy fitanilana, mena 1 kitapo 50 kilao Analamanga sy manodidina ny tany amin'ny faritra Tomasina mena 5 kilao. Nefa ny samy malaga tsy sanatra voavaladiny lela hoe any Tomasina firenena anankiray, sa ve voazara firenena ihany koa ve Tomasina, hoe Tomasina mizaka tena. De tsy miteny Tomasina tsony zany tsika fa atao hoe Tamatave, de amin'izay izy efa lasa vazaha. Mampimeraka tsika fa tena mbola ho avy eo moa ny namana tahiry ihany koa fa izy koa de toa volasa sady mavitrika anoranjana zany fa ometsika aloha ny fiarabany izy hoe miarabanao aloha tonga sonina manampanao gazety ihany koa amin'ity maraina ity. Miarahaba namana maro jaune de miarahaba koa ny atsy amin'ny lafiny teknika atsy sady mampime moa mahasotra ny zava-misy amin'izao fotoana zao nefa tsy maintsy resahana ihany koa tonga saina ny betsiny maro hoe aizitsika amin'izao fotoana zao a mihoatra ny diza eritreretina fa ho alea sy ny hafanganam-pandehetina andehanana anatratrarina ny tanjona amin'ity fiainana eto Madagasikara ity. Fa raha ny zava-misy aloha amin'izao de ty andeha mafy ny fiara saingy ny moteur efa reraka, ny kodiarana efa lany, ny gazoal ampandehanana azy ohatrany tsy tonga ra-potoana, lasa reny teleferiky reny, ny chauffeur eo alohany tohatra ny marary lava nefa le raha zay zany le alaina saratsaina zany le zavatra misy le chauffeur nefa mbola mampananteny hoe tsy maintsy mandehatsika, tsy maintsy mirositsika, nefa zay zava-misy lafiny ara-teknika. Aza vailala lafiny ara-teknika izy tsy mandeha le fiara ary tsy mitombona ny andehanany mafy raha ny etahan'ilay fiara zay entina no jerentsika namana maro jaune. Ohatrany kisarisarintsaina ohatran'izay nitondrana anazy de amin'izay mazava tsara ny atsain'olo hoe zay eny ity zava-misy ity le chauffeur eo aloha mbola mampanantena fa ny fiara tsy maintsy mandroso zarena nefa ny gazoal ampandehanana azy ohatrany tsy tonga ra-potoana ihany ka zay mihitsy mantsiny. Za eto zao de amen'le any anatin'ny hery fa mpanohatra satria zay mantsy nefa sokajiko anazy hatramin'ny tenenako teto hoe ny mpanohatra eto amintsika de ny volomboasary de omeny kajy alatsany ato hoe mba kajio ty ry maro jaune za ranga tsy hikajy fa le taremarika ny teneniko hoe 7 sy 9 sy 7 alina sy rahetsy no nitaingina ny teleferika hozy izy nandritra ny 2 volana de mba kajio ny vola miditra any aminareo hoe kajiko nandritra ny 3 andro ozy zay. Zay zany le ataony ato hoe ny 7 sy 9 sy 7 alina sy rahetsy 176,019 zany hoe ampitomboina 3,000 ariary de ohatrinona hono zany zao zany nareo za ve ny ataonareo mikajy an'izany fa mahaverina ve zany zay de miteneny mihitsy sady asiana le fanesona kely nefa mbola mandeha adiny 2 maraina de adiny 2 ny arivo de vao may ozy izy ve mandeha ady nareo za ve ny ataonareo aviranga nareo aty iza moa le secrétaire mpanjakana medidiny tanàn-dehibe iny tsy tadidiko ny anara mialatsiny mievina izy zao zay ihany makanesa rangaha ty de aty mihitsy manazavitsika de mifampiresaka hoe zao zavatra misy ka le izy nge zao hoe io nge zavatra efa hita fa mandeha tsy antsony zany zao ny adevitra fa ny business plan io zavatra io hoe ahoana marina ny tena kajikajy mandeha amin'ity zany raha le litatra ny gazoal ampandehanana an'io mihoatra ny olona mandeha zany de ohatrina le frais de ohatrina le kajikajy zay ampanaoviny atsika moa le izy nefa izy ny tokony anao azy de zay no anontaniana hoe mba hoentiny business plan io zavatra hoe sy hoe mba ho hitany be sy maro hiteraka tombony ve izy io sa hivaritra faty antokoatra ny jirama ihany raha zao fanaovana zao satria adiny 4 isan'andro ena nge adiny 2 maraina de adiny 2 ny atoandro zany hoe aleony sarany ve ny vidiny aloha ny antony raha azo zany le tombony analana ny vidiny gazoal ataovy tsara ny kajikajy de ampitao aminay aty fa aiza zay no de raha lany vidina gazoal aloha de lan'ny karaman'ny misy karama misy mpiasa ao tsy hoe firy aloha zany isan'ny mpiasa ao de avy eo ny entretien io koa mila vola ihany ko
dia eo ampiandrasana ny antso avy any amintsika mpiaino sy mpanaraka ny diahoana ny fandehany a amin'ity anio ity eo ampiandrasana izay antso zay a toy izantsika ihany le resaka kely teo tapaky ny faingo izy teo hoe raha resaka orinasa hitady tombony zany ohatra ny mba mila fetsifetsiny ao amin'ny resaka fitantanana ny raharaha ao fa tsy ataoka ahoana re zany tsy zavatra tsy matitra ohatran'io mazavatra sérieux natao ny antony a raha io fomba entina hitantanana ny orinasa hitantana ny teleférika io de tsy azo tombony tsy azo tombony ny antony a zay oa raha ny tombony azo am'ireo olona amin'ny fandehanana zay moa zany ny loharanom-bola ny dinana ny orinasa de ny sarandalana le 3 arivo ariary efa tonga ny antsika manaraka ny antontsika voalohany moa zany miarahaba tompoko salama e dia ahoana ny fandehany ya faly mandray anao iza dia avaiza avy aty Tiliara Matam Rosso avy aty Tiliara zavatra mampahagaga iny dia zao e tsy mba misy orinasa sokafana eto amin'ity tanànana Tiliara ity a be da be ny orinasa maty eto maty ny Simatex maty ny tolo maty ny Senasi nefa ireo zavatra ireo misy akora fototra avy aty Tiliara azo ahodina amin'ny orinasa io fa io tsy velomina fa variana manangana angamba mamety misy business ny mpitondra fanjakana angamba reny atsangany reny fa raha hana avao zany de tsisy de miasa nefa tsisy asa eto Tiliara fa ny be da be eto ny cyclopousse mameno embouteillage be da be maro en plus n'izay a ny école nanay aty Tiliara ny PP mpanjakana reto a efa potika daholo ny WC ao anatiny tena miaina ao anatin'ny fofona maloto le zaza-mpianatra ka hoe inona no antony asan'io ministry ny fampianarana io a fa tena tsisy azo jerena tsy azo raisina mihitsy a surtout VPP eto aminay a sans fil eto a tena potika tanteraka ny WC lasa WC public ny olo avy any ivelany a no mandeha amin'ny WC ao zay ny tena mampahagaga amin'ity fitondram-panjakana ty variana manangana ny lalam-baovao sy mitady lalana eto amin'ity blanc vert sy terre-barré ty zao tsisy potika tanteraka tsisy fanarenana na de ray ary sahirana le embouteillage amin'ny stationnement tokony ho ato amin'ity lalany terre-barré ty zao mandalo cyclopousse fa tsy afaka satria fasika be nao efa en grand ville zay zany tena mampahagaga amin'izao fitondram-panjakana zao makasitraka to ya makasitraka anareo avy any Toliara avany zay tsy mafoy manaraka foana ity fandarana dia ahoana ny fandehany eto amin'ny Kolo TVFM ity raha ny vaovao farany aloha zany dia raikitra ny torabaty sy ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso eny vontovorony eny amin'izao fotoana izao raisitsika ny antso manaraka miarahaba tompoko salama tompoko babi avy aty Tamatavy any ya faly marainao tsy reraka zahay miteny satria izy koranana zany mahagaganay amin'ity fira tena gagany zay sady mba mitalao mba fa zagnahary raha no hitanay zany zagnahary zany dia natongonay misy tena lemoagny zany angamba tsy mahay miteny fa tena efa dilalovagny zala surtout Tamatavy lalagna am'zany fandravagny tagno zany le maire zany vaovao zany ary magaganay zany ohatrany tsy miteny koa zany solom-bava-mbahoaky tamin'ny propagande solom-bava-mbahoaky da tena nagnano sy zavatra nilatsaky maire lany tsy lany natao sinlan'igny zao anareo mba mandalova zalara mba mijery Tamatavy tena efa sisy zaza mianatry firy na école panjakana zany na école privé zany efa tsisy nianatry daholy ary rehefa dilalovagny zany anareo zany vao mandeha amin'ny lalagna megnamengatry misy anareo makorely zany tena daraja 13 taogna 14 taogna 15 taogna magnano makorely daholy mangalatra am'zany tsy voatifitry andeha grève moa defa eo fanjakana zany mba mandeha latra andeha amonjy efa nagnaty fonao zany defa eo fanjakana zany mba atao ino loatra zay ty zanahary fa sy tondrany fanjakana sonina defa tena gadiny misaotra tompoko makasitraka anareo avany Tomasina Vany mandray anjara mavitsika ato anatin'ny diahoana ny fandehany amin'izao ora sy fotoana izao ya efa ty indray ny antotsika manaraka miarahaba tompoko oui allo oui afaka miresaka ianao afaka miresaka
amin'ny le fandarana amin'ny fandarana Kolo TV maraina zao zay io amin'ny ahoana fandehany ya afaka miresaka ianao hoe inona ny vaovao de avy aiza de izy tsy misy vaovao za Rama zanaka Mazenga mipetraka aty ivelany misy zavatra mampalahelo am'izao zany zaka mampalahelo de ohatran'le mpitondra atsika zany ohatrany mianatra doctrine de manipulation manipulena zany ny vahoaka jiaby vahoaka zany manipulena zay zany zavatra misy ka zavatra natongavako zany de zao fotsiny hoe tokony ho tonga saina atsika malagasy fa tsy manipulena fotsiny amin'ny promesse à gauche promesse à droite nefa vahoaka mahay mahantra maka ohatra fotsiny za zany amin'ny vahoaka ao Mazenga ny mpitondra ao Mazenga maneho hevitra imasom-bahoaka ohatrany mpianatra ny EPP nefa olona mpitondra olona ohatra hoe mpitondra manana amin'ny maizy azy teo aloha de maneho hevitra inona moa tiako lazana anazy maneho hevitra botolo zany maneho hevitra botolo tsisy famakafakana tena hoe émotion be zany miresaka de ohatrany tsy hitafavoako zany ny zavatra tiako tena zany fa hoe miangavy atsika malagasy fotsiny zany hoe mba ho tonga saina amin'ny zavatra misy amin'ny firenena am'izao fotoana zao satria manipulation ny zavatra ataony mpitondra atsika ka tokony hanampy ireo efa mihetsika atsika ny tsy fitian-jiro ny tsy fisiany rano ny mosarena ny tsy fisiany asa de ny mpangalatra koa no voenjika ny mpangalatra koa sy ny mpangalatra vary riariary no voenjika nefa ny mpitondra manao ny ataony amin'ny fangalarana ny harem-pirenena ka tokony hitsangana atsika malagasy misaotra be saka tompoko miala tsiny amin'ny fanehoan-kevitra tsy ampy fa le émotion miaraka loatra satria malahelo ny fo mahita zavatra mandalo ao Madagasikara misaotra tompoko miangavy atsika malagasy mba hifoa mba hijoro hitsangana anampy ny firenetsika misaotra tompoko makasitraka tamin'ny fandraisana ho anareo avy any ivelany any zay tsy mafoy sy te ampandroso ity tanindrazana malalatsika ity ao anatin'izao raha-pirenena izay somary miverina mafampana izao miarahaba tompoko dia ahoana ny fandehany afaka miresaka ianao John avy ety Tamatavy ihany resaka amin'ny tiahona fandehany fa matetika ihany miresadresaka eto fa idresana zany voalohany indrindra ny fiainana atsika mahazo atsika Madagasikara ty atsika gasy atsika vahoaka ihany no mampiditra fijeliana amintsika zay zany zava-misy vao vereverena amina vary kilo raiky vary 5 kilo efa pare mirongorombo mirombaka an'iny karaha fa hotsary fahita hany isan'andro vaky io nefany anao ihany velodimy fofotry imery de mahita ny hoaninao ihany ianao na de tao fitondrana mama ka tsara raha vo raikitra hoe mie vary fanjakany iny milangatry mailaka nday araka miparelefa fanjakany azy maontsika tsy ampijaliny karan'izany raha raikitra ififidianana io aza mba tsy amfidifidy zany fa tsisy mivery zany ambony tany atsika gasy misy milevina fasan-drazana ihany mivery fa tsy hoe misy mifidy atsika mifidy io mifidy olo ampijaly atsika tsy very zany anao fa tsy fidy président de la République zany ka ino antony tsy fidianina atsika io koa tsy fidikany fa zegny tiany lafranta apetraka ety ampijaly atsika Madagasikara ny fijaly atsika malagasy zany ihany tsy maintsy tafipetraka eo fitondrana io ka za zany mampitonga saina atsika hoe ataovana saina fa tsy voalevina ny fasan-drazana ihany raha havako ny malagasy zay vo very dikany matoa fasalevina ny fasan-drazana anao misy raha nandika fomban-drazana anao zay de tsy teny tsara bame tsy teny zanadrazana levina an-tranon-drazana ampasan-drazana fa tsy mifidy zany tsy mahavery zany dikany correct fifidianina fifidiania zany mba tsy amfidifidy zany fa antsika fony mijaly zay ny aminasa misatabetsika tompoko makasitraka nareo avy any Tomasina Vany mavitrika amin'ny fandraisana anjara atao anatin'ny diahonany fandehany eto amin'ny Kolo FM miaraba tompoko oui efa afaka avaiza zavatra misy
anesava hevitra amin'ny zava-misy eto amin'ny pitany sy ny fireneny ity voalohany ny amin'ny misamborana ny madame Clémence sy baba isany tsy manara-dalàna iza fa amiko aloha tsy hoe zany anatra lalàna fa raha olona ho samborana en tant que olom-boafity izy convoquena dia ferana idina 24 heures vao miakatra parquet fa misy mpitondra ara-politika reny nanaovana azy vita amin'ny sary amin'ny Facebook fa tao mitondra beky madame Clémence dia izy indray no miseho manorooro hoe tsy manao pression zay ny amin'iny fahazarangitana amin'ny vahoaka aza mandosika tahirehatra foana mangotraka be ny rano ka rehefa mangotraka be dia farany mindy amin'ny tako faharoa tena le délestage ny olona resaka mandeha ny lalana ny olona dia miteny amin'izao zay zao le mpanao cyber tsy mitondra na ariary zato ary vis-à-vis jiro tapaka dia ny olona matinao mitrôtrôtry reny dia fitakiana madio fa tsy nandeha nanompa olona mampatsiahy ny vava zay nataon'ny olona hoe ianao ny teny io no nanao an'izao ka andao mba tsy hoan'ny hevitray torohevitra ho antsika dia anao fietsiketsehana amin'ny lakamisy tsy mihemitra raha azo atao aza matahotra amin'ny fampiororona na ihemitra sanatria manaova fananiana mitovy ohatra brasary manaova tsara balizy tena pilie tsara fa ho ampidiriny te amin'ny maso mpikaramanadiny dia reny indray nanao iny alefatsy ny mpikaramanadiny te amin'ny maso sy ny milisy ny sasany fa ny tonkilany katolika hoe ny razantsika endra lalim-pandemia na ny razantsika nanao fitakiana tamin'ny 47 ary nanana fahendrena misaotra indrindra tompoko makatsitraka tamin'ny fandraisana anjara mahakasika iny raharaha fisamborana iny sy ny resaka tontolon'ny délestage ny rano eto amintsika miara aba tompoko somary tapaka aloha zany zay antso izay hoe avy any aminazy avany ny olana rehefa alohan'ny antsika dia somary makatoerana tsara janona ny vata fianona dia mipetraka makatoerana misy réseau tsara tsika dia tsy mihaino an'le retour amin'ny radio iny miara aba tompoko mandeha madame Khova avy eto Ambohimandakery misy fandarana atao amin'ny radio tsy miankina anankiray napady-hevitra asa iny zany natao tao mba tonga ny olona hiady-hevitra amin'le izy za zany aloha anisan'le mba hiady-hevitra amin'le izy alohan'izany za tena kristiana mpivavaka natao bate sabateny tamin'ny tongoka le ana katolika sy protestant fa iza kosa zany tsy manaiky mihitsy ny fanaovana tsinitsinina amin'ny fomban-drazana zay le niteneniko teto tamin'ny herinandro le aiza ny kolotsaina malagasy mampiasa ny tension zava-maniry sy ny rano eto amin'io edina amin'izao fahoriana eto Madagasikara zao ny tolo taloha ny razana taloha dia nanana amin'ny fahendrena ary tena natahotra an'Andriamanitra hoe aza ny lohasamangina no jereny fa ny zanahary tapoloha ny zanahary tamin'izany no nitondra fanjim-pahalemana ny tapakazo sy ny tany sy ninona teto ny tsabona amin'ny malagasy sitrana amin'ny malagasy ela velona amin'ny malagasy na vita ny tady malagasy nanana amin'ny malagasy ny fantrana tsy maintsy misy fa ambany dia ambany zany fantrana zany ka nanisy aza ny fantrana dia mba mifanampy ny vahoaka satria be ny manana noho ny mahanta saotrany amin'izao fotoana nefany be mpivavaka kristiany isaka lahady makaleo aza satria nahandro andavanandro reny mirovorovy fotoana tokony hidetavanao ampandrosoanao mitokantranonao laninao mandehandeha fotsiny mampiresako leraky ny arabe dia zaho hoe mifampandrosoana kaka nasitrana le mivavaka zaho tena mino an'Andriamanitra na ninona aza reny fampozenana tany Ambomalaza reny tsy nandehananareo tany dia nisitranina fa nahoana mbola mitapaka azo sy ninona ihany mbola masitrana an'le vahoaka satria ninona tenena icomprene ninona io dia avy amin'ny tapaka azo sy ny azo io baiboly tratratratrainao io iza namorona an'io tapaka azo sy ny azo nanaovana an'io ahoana moa ny amakamantsika ny baiboly io d'accord amin'le mety mparazana raha ny didy folon'Andriamanitra amin'ny ratsatananao dimy isaky miesika isaky miodiny io aza tsy voatandrinao izy ianao no milaza fampivavaka mpitongiteny minika matandrina ny didy folo eo ampelantananao isan'andro so amin'ny androm-piainanao inona ny amadim-padiananao io takatasy zay voron'olombelona io tena za zany aloha tsy mihinana an'Andriamanitra fa matahotra ny zanahary tapony io matahotra azy
fa saingy zao le fomba fanoanana azy sy fivavahana aminy mikontreko aza manaraky fa matonga gasy tonga am'izao matonga gasy taloha na aresy ny mpanjana tany dia noho ny finoany avy amin'ny razana zay nantsaka teto Madagasikara ka afaka nampandrosoana ny firenena hoe mpizany koa ka navalona voalohany na nitanjaka izy masy satria nahoana ny miafina tamin'ny tany sy ny lanitra sy ny zava-maniry teto amin'ny tany fa tsy nantena apre ia dia akasitrahana tamin'izay fandraisana tato anatiny dia ahoana ny fandeha zay miarahaba tompoko miarahaba tompoko mbola za ihany ty zokorama zanaka Mazenga efa tafiditra moa za tamin'ny teo fa nisy tandota be ny fo satria raharam-pirenena izy ty marary ontsany fo mahita zavatra misy sy zavatra mandalo amin'ny tany sy ny firenena amin'ny mahaboaka Mazenga zao zany anao teny Mazenga amin'ny mahaboaka Mazenga anakay zany zao zany manindy hoe moa ze tsisy olo mianatra tsony a Mazenga satria amin'izao tsika miteny zao ze olona tonga dia ahitsiko zany korana anakay olo bado olo tsy nandeha lekôly olo tsisy ilana anazy zany fa ze bevava ze olo mahitahita mitsanga mandeha amin'ny tele mandeha miteniteny fahatany andeha aiza ty firenena tsika ty raha ohatra ka ze olo manam-pahizana zany ambela tsika amin'ny sisiny fa ze olo matanjaka ze olo bevava ze olo mahitahita ro ametrika plasy raharam-pirenena izy ty raharam-pirenena izy ty ambelao ze olo manana compétence no amena fitondrana zay no mampandroso ny firenena alay koa fotsiny ny firenena rehetra any ivelany tsy mahita mihitsy ianao hoe ze olo bevava foana ndo amena plasy manana compétence ianao amin'ny zavatra iajoro anao zay ianao mahazo toerana hampandroso afaka hampandroso ny tanina zao zany afatra amineko zany ho an'ny mpitondra vahoaka hoe mijoro atsika amin'ny fahamarinana mitsangana atsika hoe menomenona foana atsika tsy fandripahalemana ino mahatonga tsy fandripahalemana mahatonga tsy fandripahalemana neka mosary kibo mosary vahoaka mosary ny tanora de ny zavatra hitany mety alaikoatra ao Mazenga bara mameno tanàna 24 heures sur 24 heures rêve à gauche à droite un zavatra hitanao ao Mazenga automatique miasa tsisy automatique les entrekely mandeha mandroba mba hafany manaraka sy sakafo zany ka zay zavatra zay zany tokony ho jerentsika malagasy iza olona mahavita atsika fa tsy hoe ze olona manao spectacle aty manao spectacle ary manao spectacle manipulation foana zany mibetsaka amin'ny fitondrana fanjakana am'izao manipulation mibetsaka manao fety aty manao fety manatangana kabone defa manao fety manatangana aty defa manao fety mandokondoko zaka kely defa manao fety manana politika d'agriculture ohatra hoe manao politique d'élevage zany Madagascar avait 60 années d'indépendance ia akasitrahana tamin'izay fandraisana anjara zay tsy aivona trano fa afoezina ny faneho-kevitra marotsika no milahatra ato 3 minitra ihany farafabetsany no afaka anananao zany dia mamerina miatso indray anao rehefa